6 novambra mpitandrina Daniel Ralbert. Ny hotsaroantsika androany dia naterahan'ny mpitandrina Daniel Ralbert, mpitandrina mpanoratra ary mpikambana tao amin'ny Akademia Malagasy. Tao Manjakandriana niteraka ny mpitandrina Daniel Ralbert ny 6 novambra 2019. Navoaka ho mpitandrina rehefa nahazo ny diplôma famaranana fianarana momba ny teolojia tao amin'ny collège pastoral Ambatomanga ny taona 1719. Isan'ireo mpitandrina zandriny indrindra satria vao 420 taona monja. Toerana maro no efa nitandreman'ny mpitandrina Daniel Ralbert, fa ny tena niasany ela dia amin'ny fiangonana Ambavady Mitafo. Raha teo amin'ny sehatra ny fampianarana kosa indray dia saika niasany daholo ireo sekoly protestanta nanana ny lazany tamin'ny fotoan'androny toy ny sekoly missionnaire protestanta Ambojatovo Avaratra sy ny sekoly Paul Minol. Efa nampianatra ihany koa izy tao amin'ny kolejy teolojia Ambohipotsy sy ny fakulté teolojika ao Ambatonakanga. Tsy nitandro sasarana tamin'ireo andraikitra maro nomena azy ny mpitandrina Daniel Ralbert tamin'ny fandroenana ny Repoblika fahatelo ireny dia izy no filoha voatendry hitarika amin'ny voamierany lalam-pifidianana sy ny lalam-pandroenana ho an'izany Repoblika izany. Anisan'ny mpikambana tao amin'ny Akademia Malagasy ny mpitandrina Daniel Ralbert. 7 novambra 1919 nozaraina ho faritany 5 i Madagasikara.